ny fifandria lehibe indray ary lasa babalala no eo amintsika amin'izao fotoanana izao a. Dia falinay tena komiana aminao eto amin'ity an'ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny akiradio a, ny mpiambina anatin'ny vavaka fiambenana dia ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro manototosana izao fandarana izao. Dia fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy a, farobe mirabanareo rehetrarehetra ary manona ny fiadanany tompo amin'izay rehetra mandray an'izao fandarana izao ny tokantranony ihany. Dia maharetatra amin'ny farany a, isika menakavy araka amin'ny adiny iray sasany eo tsika nalatsaka kely a, ifampahira anatin'ny hira, anatin'ny vavaka, anatin'ny tenin'Andriamanitra. Matoky sy mino fa ahery ianao a, ary matoky sy mino fa tsy taka ny idiranao teto no ivoahanao eto a amin'ity androany ity. Koa dia tahin'ny tompo a mahereza randroanao fa tonga eto dia tetenanao tsika sendratsena koa no natongavanao eto a, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka maharetatra amin'ny farany a, fa somba eto ny ipotsina mpanay masina anao a, ny lalana izay tokony ivoahanao a, lakile an'io fiainanao a io. Dia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra ary ranavavokadaka niditra voalohany teto androany, tahin'ny tompo manokana ranavavokadaka hatramin'ny ankonanao, ianao manontolo sy ny mombanao rehetra. Dia ho kasihan'Andriamanitra amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny sy ny momba anao rehetra dia ho karakarain'Andriamanitra, ho ataon'Andriamanitra eo ambany elany a, dia ho afihany eo ambany elany nareo menakavy a ho voaharo amin'ny zavatra rehetra. Tahin'ny tompo ranavavokadaka dia nanarakaraka azy teo a, to dia Lazana Monika no hitako fa lasa lavitra ilay anarana. Lazana Monika tahin'i Jesosy, Kodanela, Mami, Lazana Monika, i Marie Hortensine Tongasoa, Kodaleoni, Olgaranorosoa, Marie Hortensine, Erika, Erika Raka, Tongasoa, i Tojo, Ranavavy Saondra, Aloe Vera, Andoandry, Marijo, Erika Raka, Fambeazana Fitahina, Zamina, Sandola, Tongasoa, Fanindra Zavindramanana, i Angelina, Yama, Ranavavy Jesosy Mahery, Mihaja, Soameva, tahin'ny tompo a i Ama, Ranavavy Lina, Artizanay, Berta, Tongasoa i Rodina, Tongasoa Rantalina Marie Charline, Tongasoa Erika Anatra, Selina Rosemina, Tongasoa i Alain Asany Apôstôly, Mioraka, Tongasoa Razanasoa Sylvie, Tery Ralbenja, Felana Rakoto, Mampionina, Tina Rakoto Arzaka, Eliza Tsiala, tahin'i Jesosy, i Naminy Tsomakirina, Tongasoa daholo isika menakavy a izay tonga eto androany. Lantony Rina, Itody Rahonosoa, Falivalim-bavaka, fiadanan'ny tompo, Melisa Madasava, tahin'i Jesosy, tsy Jesosy nakataka amin'ny tsodrano, ianao niditra voalohany dia mena tsodrano ianao. Ao ihany koa i Claude Ravelo Arsoa, Tongasoa daholo isika menakavy a izay niditra teto voandroany dia Tongasoa ihany koa ianao. Dia ho tahin'ny tompony a isika rehetrarehetra. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha, mialohan'ny resahantsika ny zavatra rehetra, dia andao aloha tsika metraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra, rariny loatra angamba izany a. Dia andao ampandrosotsika ny ranavavitsika Ranavavy Kodanela, hitondra antsika anatin'ny vavaka fanombohana. Izy ny vavaka fanombohana androany a. Dia avy eo tsika hihaino tenin'Andriamanitra araka amin'ny ranavavokadaka, dia avy eo koa tsika dia hiaraka hivavaka amin'ny ranavavy Mami. Ireo zany niaraka amiko ao anatin'ny fandarana amin'ity androany ity. Tahin'ny tompo Ranavavy Kodanela, anao ny fitenena fa nefa mialoha an'izay aloha, tahin'ny tompo fitia dia Kodaleonia, izay mbola soarao teo, Eliza Tsiala, Azasika Patitsy. Tahin'ny tompo ary Ranavavy Kodanela, anao ny fitenena tahin'ny tompo. Aleluia, mankasitraka ny pastera na ny fifitenena.
dia tain'i Jesosy sika rehetra, tain'i Jesosy koa paster izy mianakavy. Dia mbola hiara-mivaroka antsika ry renay tsara indrindro, dia mbola misaotra anao na mety ho amin'ny tsirairay aby. Matoa izay tonga eto Jesosy noho ny fitiavanao izany. Tena misaotra anao amin'izany fitiavanao any tsirairay aby. Izany hita amin'ny tananao izay dia tonga eto izay Jesosy andeha eny teny mamy avy aminao izany. Ary raha misy zavatra tsy mifanaraka sitraponao nataonay na navoaka ny vavanay izao Jesosy, mamindrafo aminay ary tena mifonanay eto anatrehanao izany Jesosy, ary misaotra anao amin'izany famindrafonao izany. Ankehitriny koa aokany mitovy tiany izany zaraina eto, aokany samby ampahery ny olo rehetra na ilay manaraka eto amin'izao fotoana izao na izay mbola hiaino eto aoriana izao vavoka izao, fa tena hoe ahery sady akasika izany toroteny zaraina eto izany. Ary aoka koa izany feno fanahy masina ao tanatinay tsirairay aby, tena hoe afana tahaka ny afo, eritreretra tahaka ny afo izany ato anatinay, ary mitokantranonay izany Jesosy feno fanahy masina izany. Misaotra anao amin'izany fanahy masina izany. Ankehitriny koa tsy miafina aminao izany fitaovana izay entinay ampiasainy eto izany, na ny connexion-nay izany sy ny rehetra aokany ny tagnanao mahery ny mikasika izany fitaovana izany Jesosy, ary ny ranao velona koa mandrakotra izany fitaovana izany Jesosy, na ny diavoly sy satana tsy afaka mikasika izany fitaovana rehetra izany. Tiako magnano Jesosy izany diavoly mangenongenona izany. Ankehitriny koa aza raha misy izany manamolana na tsy salama dia amin'ny anaranao izany, manona anaranao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izany olana sy ny aretina izany vao sitrana izany Jesosy, misaotra anao izany fanisitranana izany. Ankehitriny koa tsy miafina aminao koa izany izay tsirairay aby eto, aokany dia samby tsy matoritory any amin'ny tokantrano any, ary mino aho Jesosy ny havanay izany mbola tsy manompo anao sy ny vadinay izany, dia ka asianao koa fony izy ireo any amin'ny tokantrano any, dia tanotaninao Jesosy aza velany izy ireo mandeha mijangajanga any, teny fonany aminao izany Jesosy. Misaotra anao amin'izany teny mamy izany entiny eto androany, dia ratsy sy ny voninahitra anao Jesosy atolotra anao, dia misaotra amin'ny anaranao izany. Misaotra renay malalo. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika koa danilantsika eto anatin'izay vavaka fanombohana izay. Tahin'ny tompoany ianao dia mahay rezatra any hatrany tombositra dia mitomboa fahasoavana. Halleluja. Dia mialohan'ny alohantsika hira aloha dia filazana kely. Halleluja. Amin'ny hoanareo izay mbola tsy mahafantatra moa dia amin'ny sabata ho avy izao amin'ny 1er octobre dia mba hankalaza kely ny fahefataona ny nitsanganan'ny Akiradio isika. Mety gaga ngambony hoe inona izany efataona izany, mbola tsy nahita an'izany koa izay nandreo mandeha ary. Dia mpandrenesinay anao izany fa afaka amin'ny 1er octobre ny fahefataonan'ny Akiradio. Raha mbola tsy hitanao izany dia tapeo ny akiradio.radio12345.com dia afaka mihaino ianao hoe misy izany. Misy izany hoe Akiradio izany efataona amin'ny 1er octobre izy izao, isaorantsika an'Andriamanitra izany. Tsy dia hoe hanao inona be tsika hoe fety be manahoana, satria inona moa ny efataona mihatra amin'ny jobily 17 taona sy 100 taona. Fa nefa kosa dia tsy hainy tsy ahatsiaro manokana n'io fotoana io. Ho anay manokana aloha dia izany efataona izany dia tena ngeza be aminay, satria tena atao anatin'izay efataona izay dia ny andro rehetrarehetra atao anatin'izay izany ny ainanay daholo. Ary dia tena hoe zava-dehibe aminay tokoa izany mahatratra an'izany hoe mba tonga ny efataona lasa ohatr'izao takitakiny ahoana ny somebiseby ery izay mianakavy kely hanorokatra an'izany atao hoe Akiradio izany.
ka milohan'ny anomezantsika ny programa io dia andoroantsika eno misy anakiroa amintsika manomboka androany zany nareo dia andre firaritso foana avy amin'reto ankizy atao amin'ny groupe zay maresy tsy hoferina ho an'ny groupe zay maresy fa raha misy aminareo koa reo mpijery reo mba natsapa hoe teto niaraka taminay ka natsapa mba nisy zavatra tsapanao hatramin'ny rananao tamin'izany akira-teo zany andarinandramoka izao nivavaka fiembena no anatiny teo moa zany dia afaka manao ihany koa ianao ka androantsika dia araka amin'ny ranam-bavintsika Suzaila zay ara-baina manokana fa dia teraka soamantsara omaly raha afaka miarahaba azy nareo fa dia nahazo 5 sy fara nahazo menaky ny aina men'Andriamanitra ny fara ranam-bavy Suzaila mivady any Suisse teraka vavy kely izy Gabriel ny anarany dia ara-baina ianao ranam-bavy Suzaila efa lasa moa ny fiarabana androany dia tamin'ny fandarina eto zay miarabanao hoe omba ampasoavana sy fitahin'Andriamanitra neny zaza ho tahinana eny zany zaza tena hoe amin'ny androm-pianareo dia ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra tokoa no lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe ho zaza matahotra n'Andriamanitra ary ho zaza andalo fa nefa kosa vomanina azy ny fiainana mandrakizay zany hoe ny tiana tenena amin'izany dia hoe anerina izy ho mpanompon'Andriamanitra dia mivavaka ohatra anao reniny ianao raha miala ety ho any an-danitra dia any koa izy no anaraka anao raha tsy mba anaraka ny dinany ianao ny zanakao tany tompo ary ranam-bavy Suzaila dia andao ary ianao ny teny voalohany androany manatin'izany firaritso zany dia nareo koa afaka manao firaritso zany maraha-te anao nareo dia afaka manao ohatran'ny ty-ataony ranam-bavy Suzaila sy ranam-bavy Lina ireto tany tompo ranam-bavy Suzaila. Fiatanan'i Jesosy amintsika rehetra dia miarahaba ny akira teo indray amin'izao nahatra tsara ny fahefa-taonany izao dia mirary soatrany akira teo mba ho tratry ny 10 taona 20 taona 100 taona raha mbola tsy tonga amin'ny raha ho any lanitra Jesosy dia engany Jesosy mba omba sy tantana zany akira teo zany indray hatrany mba ataona olona be da be ao aminy dia mampahery ianareo mivady hatrany amin'izany asan'Andriamanitra izay ilofosanareo zany dia Jesosy ane omba sy tantana anareo mianakavy kely hatrany Alleluia amen. Alleluia mankasitraka ny ranam-bavitsika Suzaila tsika tao anatin'izay firaritso zay dia Andriamanitra manankirepasamina ny amaly fitianao ranam-bavy Suzaila metsika ny ranam-bavitsika Lina indray artizanay de Madagasikara ny sehatra mba irasoa ny akira teo ihany koa izy tay tompo ranam-bavy Lina anao ny fitenenana. Ray, roa, telo, efatra taona sahady zay dia arabaina ny akira teo nahatratra zao andro lehibe zay atsiarovana ny nananganana izany radio kely zany kely tokoa fa efa tena naleo be nalasana be tamin'ny asa fanomponan'Andriamanitra fampizarana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Mankasitraka anareo mivady lehibe zay mikarakara mikononkonona nanokatra izany radio zany maro ny zavatra efa vita nefa mbola maro koa mbola miandry anareo dia mitondra mbavaka ho anareo mandrakariva mba aleo alasana hatanteraka ny tenin'Andriamanitra sy ilay filamatra zay apetrakareo amin'ity radio ity dia manao hoe mandehana amin'izao herin'ny tenanareo izao dia tena andeha tokoa izay amin'ny anaran'i Jesosy mampahery anareo mandrakariva mba ho tantanin' Jesosy Kristy mandrakariva anie izao radio izao ampiroborobo ny ara-pinoana mandrakariva ary maro anie ny olona voasariky voataona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay zarainareo na aminay mpitiambana zay akaiky miara-nasa aminareo zany na ho an'ireo rehetra zay manaraka zay mbola voasariky izao radio kelitsika izao dia mitombo ositra hatrany ianareo mivady dia mahay reza be dia ho tratry ny taona manaraka indray amen. Alleluia mamy be mihitsy ny firaritso tena mamy saotra anareo maravavy tena mamy be mihitsy ny firaritsoanareo fa tsy hoe
tsy mbo tenenina hoe mamy fa tena mamy a dia raisina iham-po tokoa zany tsotranonareo zany a dia hotahiny tompo any anareo dia andriamanitra koa any a amin'ny anareo zay rin'ny fonareo a misaotra amin'ny firaritso misaotra ny amin'ny zavatra rehetra zay nataonareo a fa faly koa zay mivady manana anareo miaraka aminay miara-miasa aminay eto a dia tahiny ny tompo dia mahereza hatrany an-trany misy mbola tsy voaravako a isika eto a i Mami Marina Tiana Rosemina Silina Tsiry Amboaramiel efa nara-breako teo daholo ngamba ny sasany a Fanira Zavotramana Kadaka Noélie Fantou misaotra andreo amin'ny firabanany Suzelle Kodanela Erraza Lantonirina Tojo Fity efa nara-breako teo ngamba ny akoatr'izay a Mija Zona Tenaina raha lamijy io tahiny tompo daholo ary isika menakavy misy hira ty natao Lala Jonathan izy moa tena anisan'ny mpitondra hira vaovao eto amintsika eto nataony izy ty tamin'ny commencement tamin'ny sabata nafinaritra tokoa le hira dia verisika atao zany izy zany a ao amin'ny antiry ty tsika miditra amin'ny ten'Andriamanitra zany hoe anatin'ny antiry ty anao a maka toerana tsara maka baiboly a satria orin'ny an'ity hira ty a dia hien'ny tenin'Andriamanitra isika menakavy tahiny tompo ary a meno finaritra isika tsirairay avy amen. Ihira firambaovao ilaza ny fatsaranao fatsaranao zay toerana misy ahy isehoany ny fatsaranao fambarery mamiko mihery ny fatsaranao efatra minizay manando zao tontolo izao efa teanao lay antony zao rehetra izao Jesosy mianao no antony fiainako Jesosy mianao no antony fiainako ihira vitesiny foko amarany morotoro manenerinao kaherozay mande te manivony fatana reatsanganao koiz anambara ny fasanao efatraminizay manando zao tontolo izao efateanao lay antony zao rehetra izao Jesosy mianao no antony fiainako Jesosy mianao no antony fiainako
Aleloia, tena tsara iny iriny a. Tena misaotra andrala Jonathan tsika mitorany iriva, tena mahafinaritra be zany hoe Jesosy ianao ny antony fiainako a. Dia mahafinaritra be mihitsiny. Jesosy ny antony fiainantsika, Jesosy no antony izao zavatra rehetra ataontsika izao a. Dia mifikira amin'ny Jesosy tsika. Eny tena Andriamanitra tsika. Fa manentana anao aloha hoe amin'ny zoma ho avy izao a, dia lavalava kely ny fotoanantsika. Amin'ny zoma ho avy izao mantsy a, dia somary spesialina kely ny fandarantsika. Somary miavaka kely satria mba io Suzel fa io Suzel vitany Suzel daoly ny firaritso teo a. Tany tompo Suzel dia mahafinaritra rehefa tianao koa ny hira. Dia tahiny tompo raha nababy Suzel menakavy kely fa tsy teto mantsy ianao teo fa ny firaritso ny efa lasa teo daholo a. Dia efa eto soamantsara koa nefa ianao dia tahiny tompo. Amin'ny zoma ho avy izao a, dia somary miavaka ny fotoanantsika. Amin'ny zoma avy izao zany dia resaka manokana momba ny Aiki radio antsika. Ny zavatra maromaro resajesahantsika eo a, ny tenin'Andriamanitra eo a. Dia tonga dia efa fantatrareo sady moa zany ny tenin'Andriamanitra eo fa dia ny karazany hoe teny filamatry ny Aiki radio no torianao. Tsara toko fahenina dia ny 7 nareo izay tsy mahalala. Tsara toko fahenina dia ny 7 ny teny filamatry ny Aiki radio a, izay miteny manao hoe mandehana amin'izao heranao izao. Matetika tsika rehefa mankalaza ny anniversaire dia matetika mitory an'io teny io. Nefa aza mataotra fa tsy nitory teny tamin'ny herintaona akory no helinao eto a, fa Andriamanitra mbola mehantsika tolotsaina indray. Ijery tsara toko fahenina dia 7 fotsiny ijery manokana momba ny Aiki radio antsika. Maro ny zavatra resantsika eo, esantsika finaritra ny fotoana. Amin'itsika tsy hira anankiroa ohatry mahazatra no enoantsika, fa hira maromaro, zany hoe ny hira maromaro eo a, dia izay hira maromaro nandravaka, nanamarika an'izao fandarana vavaka fiambenana izay ataontsika izao no andeha eo. Reny hira tadidinareo taloha hatramin'ny taloha ny hira matetitetika mandeha eto nanamarika n'ity fotoana ity a, dia andeha eo zany isy hira maromaro mihitsy zany izay mahatonga an'ilay fotoanantsika amin'io lavalava kely ny fotoanantsika amin'ny zomaka. Dia efa omany indray ny vandro, omany ny musical rehetrarehetra, ny jus a, ny kafe a, fa maharitraritra kely. Ezaka nomboka amin'ny 7 sasany tsika amin'io dia mety maharitraritra kely a. Azao antoko rehefa tsy adin'ilay sasany fa farafahakeliny io adiny roa ny raha tsika eto satria somary mitatra kely ny hira fotsiny no ataontsika dia efa firy a. Dia amin'io zany ianao tena hoe hiaraka aminay eto a. Dia omany ny programanao mba eto eo reny olona mety misy olona mbola tsy mahalala betsaka na ny ao an-tokantranonao ary mbola tsy mahalala hoe inona foana ary ty ataonao eto amin'ny telefona ity isan'andro. Mba iza ary io olona io fa invité ohatry ny tsiramboaramelo io zao a. Dia efa iny aza ny popcorn-ny. Amin'ny zoma zany tsika hinana popcorn nareo a. Mozahako eto a, miezaka ny amin'ny fahafapo-antsika rehetra, voanjo, lasopy voatavo izy Angelina Diamant. Fanomezana Juliana tongava amin'ny zoma. Iny Jesosy a pokatsaka ozy Anabavitody, tongava zany Anabavitody amin'ny zoma. Dia andao ary amin'ny zoma tsika fandarina miavaka. Dia raha tsika mety groupe izay maharezireto ihany koa moa dia zahana hafinaritra foana ny fotoana izay raha tsika eto. Ka dia invité ny vadinareo ny zanakareo a, dia mba hijery tsika fa mba efa taona ilay Aiki radio kely. Mahafinaritra mihitsy mba ianareo miteny hoe radio kely tsika. Fa izay zao mihitsy no tena teneko anareo hoe ny ankabetsahan'ny olona hoa rehefa manao mba publicité ny zavatra ataony dia miezaka mitady zavatra izay hoe mangeza an'ilay izy. Dia ohatra izy hoe ny télé voalohany, ny télé maneran-tany, ny radio izay renao maneran-tany n'aiza n'aiza be piano indrindra, ohatr'izay. Fa ny tsika indray a, ilay radio kely indrindra maneran-tany mihitsy izy io. Fa tongava ianao amin'ny zoma dia renao ny tantaran'izy io, hoe ohatry ny ahoana marina ary a izy io a. Afinaritra ny fotoanantsika amin'ny zoma dia anasoa ny fianakavianao. Amin'izay fantatry ny olona koa iny ny ataonao eto foana. Dia mba ampafantarina hoe fantatrareo hoe ny ataoko foana isaky ny avy misakafo hariva hoe ndao mba hiarijery dia mba hitanareo hoe inona ilay izy hoe alleloia. Zay a, zay no filazan-draharaha kely ataontsika.
nareo mandritra ny herinandro dia manotokany amin'ny zoma zany dia andre ankizy foana nareo handefa fiaritsotra le nareo teo, mety andeha tsororo reo, mety andeha tsirairay, mety andeha tsy telotelo, arakaraka fa arakaraka ry zareo mandefa ihany, misy mandefa moa dia alefa tsika io foana zay dia tahiny topary isika mianakavy. Loha tsika to dia ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny ranavavitsika kadaka misaotra ny lalatojo. Alleluia. Raha teo kely fa Andriamanitra koa miaraka mandeha amintsika eto ary aleo tsy resaka zavatra vita be amin'ny zomana aloha mahare zavatra maromaro momba ny Aki radio dia tahiny tompondry tongotromby asio tongotromby asio rehetrarehetra fa miaraka ifetitsika amin'ny zoma, miaraka ifetitsika amin'ny zoma. Na zay ary amin'ny zoma mety mba tsy hanao zao t-shirt fotsy kely hitanareo dia efa taona zao hitanareo teto ty foana ny anaovako fa tsy hoe ty foana manana be dia be amin'ny tony fa mba vidiana manokana mihitsy ty t-shirt fotsy ty. Alleluia. Mba vidiako manokana mihitsy izy ty fa hoeninareo amin'ny zoma daholo ny antony zany antanireo fa amin'ny antony fandarana sika dia antony iny adika le t-shirt fotsy hoe fa tsy resahako eto zay dia amin'izay ty azavaka hoe misy dikany daholo reny zavatra trehetra zany. Zay ndao atsika ny tenin'Andriamanitra. Ranam-bavikadaka miaraka amintsika vita ny torotenina dia veleto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Meno finaritra daholo ary. Tahiny tompo ranam-bavikadaka hanao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetra manaraka zao vavaka fiambelona zao ndray dia falinjay tenako rehefa malala ifampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny ty hariva ity. Zany tenin'Andriamanitra zany rehefa malala dia hitantsika ao amin'ny Timoty 2:7-9 ka hatramin'ny 7. Timoty 2:7-9 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika zany rehefa malala dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sora mandry ao ambony ny amin'ny fiemorana any amparana. Fa ao ko fantatrao izao fa any amparany any dia isy ny andro mahahora fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikenjika, tsy mahonimpolo, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra, manana nendrika ny toe-panay araka ny Andriamanitra nefa nandany heriny. Reny koa dia alaviro fa isan'ireny izay misokosoko miditra ao an-trano ny sasany ka malasa ho babo ny vehivavy adaladala fisaran'ny fahotany entin'ny filana maro mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina ary tahaka ny nanoheran'ny Janasy Zambrano Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana dia ny olona maloto saina tsy manam-pinoana marina kanefa tsy handroso intsony izy fa ny adalany dia iseho amin'ny olona rehetra tahaka n'ireo koa. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany indray ry havana no entiko ifampizarana amintsika eto. Eto moa Andriamanitra ry havana dia miteny hoe fiemorana ara-panay. Inona moa ry havana zany hoe fiemorana ara-panay? Zany hoe miemitra, zany hoe miverin-dalana, zany hoe ny olona efa nividian'Andriamanitra dia miverin-dalana ry havana. Tsika efa zanak'Andriamanitra dia miverin-dalana ary tena mampalahelo amintsika olombelona ry havana fa tena maro tsika zanak'Andriamanitra efa teo nyrosy teo anatrehan'Andriamanitra, efa nyrosy bebe kokoa, efa vita batisa teo amin'ny anaran'i Jesosy dia miemitra ry havana. Inona moa no mampiemitra tsika ry hava malala? Ny fiainan'izao tontolo izao, satria tsy fohitsika izao fiainan'izao tontolo izao. Anefa Andriamanitra eto ry havana ary miariary eto ry havana malala ao anatin'ny teniny hoe fa any amparany dia isy ny andro mahora. Zany hoe oritsika ry havana, tena marina ry havana fa amin'izao fotoana izao dia tena maro tokoa ny fakam-panay ary tena mivoaka daholo ny zavatra rehetra satria efa akaiky Jesosy ry havana, efa ho avy ny farany ry havana malala, efa ho avy ny farany. Ka mila tsika zanak'Andriamanitra ry havana, mila tena mifatra eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Amen. Tena mila tsika ry havana, tena mila mitandrina ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana. Alleluia. Teny eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia miteny hoe ny olona lasa ho tia tena ry havana.
ny olombelona ry havana lasa hoe ny tenany ihany fantany ry havana, tsy mahafantatra fa tsy ny tenany izy ry havana. Lasa tia volany ry havana malala, ary ny fitiavam-bola ry havana malala dia nisan'ny tena hoe fakapanay ary tena hoe ao misy ny tena lovan'ny devoly atsika rehetrarehetra ry havana. Tsokiry ny devoly ao tsika ry havana malala satria ny vola ny fotony mpiainantsika ry havana dia ao ny tena hoe ao ny faranaka malemitsika dia ao ny tena novan'ny devoly akany fakapanay antsika. Tena mampalevy ry havana satria rehefa ohatra hoe tena tia vola tsika fa ataotsika mihoatra ny fitiavatsika rehetrarehetra, ny fitiavam-bola ataotsika mihoatra ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra fitiavam-bola ry havana dia anisan'ny fahotana zany ry havana malala, ary tena mahavery antsika zany fitiavam-bola zany ry havana. Ny fitiavan-tena ry havana, ny olona mampandoka tena ry havana, ny avinavina ny mpandoka tena zany hoe tsy mila dokafan'ny olona kory izy ry havana dia fa izy foana ny mandoka ny tenany. Fahotana zany ry havana malala, tena fahotana eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Tsika ry havana malala ka tsika zanak'Andriamanitra, ny olona tsy mivafaka ry havana malala dia tsy elingelen'ny devoly intsony satria fa fantany hoe efa nazy iny amin'ny farany ry havana. Fa tsika kosa zanak'Andriamanitra ry havana dia tena tonga dia tena hoe alain'ny devoly fakapanay satria tiany ho azo koa tsika ry havana, ary eo misy tsika mila mifatika eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Tiany devoly tena hoe kotabaina tsika ry havana, korotaniny devoly tsika zanak'Andriamanitra. Ka mila matsapa tena tsika ry havana malala, tena mila mitandrina ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana. Ao anatin'ny baiboly ry havana malala misy tenin'Andriamanitra tena mamy be ry havana. Tena mila hoe jerevantsika, mila hoe dinintsika ny zavatra tokony ataotsika eo amin'ny fiainantsika ry havana malala. Ny fitenenan-drasy ry havana malala, tsika zanak'Andriamanitra efa ny fidiny efa natao batisa teo anatreny ry havana malala dia mila mitandrina eo amin'ny vavatsika ry havana. Tokony zavatra ho masiny fahamasinana nalokan'ny vavatsika ry havana malala fa tsy teny ratsy ry havana. Teny ratsy ry havana malala asan'ny devoly zany. Tsika mihevitra hoe ny teny ratsy tsy asany hoe tsika mahafaka miteny zay ho tenen'ny vavatsika. Tsy ry havana, tsika rehefa zanak'Andriamanitra ry havana malala dia tsy mila miteny zavazava-poana anatin'ny vavatsika ry havana satria efa nividin'Andriamanitra tsika. Mila mitandrina zay zavatra alokan'ny vavatsika tsika ry havana. Amen. Tsy manam-pitiavana, asan'ny devoly koa zany ry havana, ary fiemorana daholo zany rehetra zany ry havana malala rehefa tsy mifankatia tsika. Inona moa ny ataotsika ry havana raha tsika samytsika tsy mifankatia ry havana malala? Mimpanolotolo fo, ny mpanenjikenjika, asan'ny devoly zany ry havana malala, manenjikenjika amin'ny zavatra hoe tsy mety, ohatra hoe zavatra tsy misy dia atao misy. Mpanenjikenjika, asan'ny devoly zany ry havana malala. Tsy mahonim-po, tsy tiany tsara, asan'ny devoly daholo zany ry havana malala. Ny mpamadika, tena nisan'ny asan'ny devoly koa zany ry havana, ary tena nisany fiemorana ara-panay zany ry havana malala. Tsika ry havana, Andriamanitra tia tsika dia tsika te hitovy amin'Andriamanitra tsika ry havana, tsy ry havana. Andriamanitra dia tena hoe mandefitra foana izy raha ny zavatra ataotsika olombelona ry havana malala. Tena kivy Andriamanitra nefa dia mbola ny fitiavany antsika ry havana malala dia tsy avelany ho very tsika ry havana. Dia mifona tsika androany ry havana malala dia ho raisin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga moa ny farany ry havana malala dia inona ny ataotsika? Efa tara loatra ny fofonantsika ry havana. Fa mila tsika zanak'Andriamanitra efa naorin'Andriamanitra ry havana malala dia mila miezaka tsika ry havana, mila miezaka tsika mba tsy ho voateriterin'ny devoly ry havana. Atoloran'Andriamanitra ny fonao ry havana. Aza varena amin'izao fiainan'izao tontolo izao, fa izao fiainan'izao tontolo izao ry havana efa miratsa ry havana malala, efa mandeha daholo ny zavatra rehetra izay tsy hitanao ry havana. Amin'izao hitanao hoe efa ho tonga ny farany satria ny zavatra rehetra ry havana malala dia hitanao hoe miova daholo. Maro ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao ry havana, ny fakapanay ry havana, ny fiainan'izao tontolo izao ry havana. Alaviro ry havana malala, rehefa hitanao ry havana fa tena hoe misy olona manakaiky ianao manana toe-tsaina ohatr'izany na hitanao hitondra fakapanainao ry havana, alaviro ry havana, esory eo anatrehanao mba tsy ho lavo amin'ny devoly ianao, mba tsy hanelingelina ny ara-panainao. Esory ry havana malala. Amen. Andriamanitra ry havana
ny fiarasana amin'Andriamanitra ihany ry havana zava-dehibe. Ny fiarasana aza mihemotra ry hava malala. Ianao efa nifidiany zanak'Andriamanitra, ianao efa nifidiana amin'izao fiainana izao tontolo izao, aza mihemotra intsony ry havana. Fa ny fiainantsika izay any an-danitra mianjy antsika ry havana malala dia tena mahafinaritra ary tena hoe hafa ihany ny miaraka amin'ny Jesosy Kristy ry havana. Ny lalana mandeha miaraka amin'ny fiainantsika rehefa apetraka antsika eo pelantanan'Andriamanitra ry havana malala dia hafa ihany ry havana. Na ny fiainantsika taloha moa ry havana, mijaly mitaitaina ny tsika eto ambonin'ny tany ry havana. Androany ianao faly, rapitso anao malahelo ry havana. Fa ny an-danitra ny kosa ry havana dia tsisy an'izany intsony. Tsisy zany fitaitainanao izany, tsisy zany hoe tady sakafo izany intsony ianao rapitso. Tsisy an'izany ry havana, fa fifaliana mandrakariva ry havana malala. Amen. Fifaliana mandrakariva ny rasantsika eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Ialantsika zany tebiteby eto ambonin'ny tany zany ry havana. Keto ny tenin'Andriamanitra ry hava malala dia hoe maro ny zavatra iseho ary mihemotra ny olona ry havana, miverin-dalana ny zanak'Andriamanitra. Ro ry havako ry hava malala, aza variana amin'izao fiainana izao, aza variana mitsokitsoko n'izao fiainana izao. Tsy avo Andriamanitra, aza manao hoe zany teny izany mahery noho ny Andriamanitra tsy ry havana. Maro dia maro ny zavatra miseho milaza ny olona sasany ry havana hoe ity Jesosy Kristy, izay Jesosy Kristy izay vavatsika ry havana. Tena Jesosy Kristy izay farany tiatsika izy, na dia olona tsy mentsika atsika, mandefitra foana izy ry hava malala, satria zanany fidinitsika. Tsisy manavakavaka Andriamanitra na mainty ianao na fotsy ianao, fa tiany daholo tsika rehetra. Ka ny tenin'Andriamanitra eto ry havana malala dia mampahery antsika ry havana. Aza mihemotra ry hava malala, indrindra sika zanak'Andriamanitra. Fa ny fiemorana ara-panahy ry havana dia tena mahavery antsika, ary tena tsika efa tena mivavaka raha vao mivadika eo anatrehan'Andriamanitra ry havana, ka mihemotra dia tena tsy ho avitra intsony ry havana. Tena tsy ho avitra eo anatrehan'Andriamanitra tsika ry havana. Ny olona matetika, ny olona efa devoly ry havana, misy ny olona tsy mivavaka ry hava malala tson'Andriamanitra, ary tena ataony miova. Fa tsika kosa rehefa eo anatrehan'Andriamanitra ka mivery ry havana, sarosarotra amintsika ry hava malala ny idirantsika. Raha tsika efa zanany takao ny ala, tena sarotra amintsika zany. Ka mihevera ry havana, mihevera ry havako, aza vela ho azo ny fakapanahy tsika, aza vela ingelen'ny devoly ny fiainantsika. Ialao daholo ny zavatra tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Ialao daholo vakio ny Baiboly ry havana dia ho hitanao ao ny tenin'Andriamanitra ry havana, fa ao daholo ny didiny, tsisy miafina ny didin'Andriamanitra rehetra ry havana. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena mamy, tena mamy tokoa ry havana malala. Ary Jesosy Kristy izay namonjy antsika ry havana, tsy atsika izy, tiany voavonjy daholo tsika rehetra ry havana. Fa ny fakapanahy kosa ry havana dia tsy mesimisy, ary faly ny devoly amin'izao fotoana izao, manelingelina atsika zanak'Andriamanitra ry havana. Ataony daholo izay ialantsika, ataony izay andresy ry havana, faly izy. Raha vao misy zavatra raika foana tsy mety amintsika dia faly be ny devoly ry havana, miome izy satria naresy izy. Fa mino zany havana malala fa sika zanak'Andriamanitra tsy ho anisany zany. Atsika fa natsoin'Andriamanitra ry havana, tsy ho anisany zany hoe fiemoran-dalana zany ry havana, tsy anisany zany hoe mihemotra zany amin'ny farany ry havana. Ataovy ny fiovatsika ry havana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ry havana dia ho hitanao fa miaraka amin'Andriamanitra ry havana malala. Tena mamy be ary miala-dalana amin'Andriamanitra ry havana malala. Tsy ho very zany misy tsika ry havana. Fa izao fiainana amin'izao tontolo izao ry havana malala dia tena tsisy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Tsisy dikany izao malahelo foana tsika eto ry havana, fa any an-danitra any kosa tsika ry havana ho faly miaraka amin'Andriamanitra ry havana, miala daholo ny zava-mampahory rehetra. Mino za ry havana malala fa tena nanetsiketsika ny fotsika zany tenin'Andriamanitra zany dia raina Jesosy ry havana malala. Alleluia, amen. Alleluia. Isaorantsika ranabavy kadaka tanatin'izany. Alleluia. Tanatin'izany tosi-teny mahafinaritra izay nentiny teto amintsika izay. Andriamanitra manankirepasaona hoe marifitianao ranabavy kadaka, tahin'ny tompany ianao sy izay rehetra
ataonao ane a hitahin'Andriamanitra anao, dia mitombositra dia mitombo fahasoavana, dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana mahaly fitianao a amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina. Tahiny Jesosy a fanapavonkataka mahereza hatrany hatrany. Alleluia. Alleluia. Miandry kely vetivety tsika. Dia mitombositra dia mitombo fahasoavana ranam-bavy kadaka, dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ane a hamaly fitianao a tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto a tamin'ny telo aty, dia fanatera amin'ny ankohonanao a ranam-bavy kadaka. Alleluia. Dia miarabana izay mety mbola tsy voarabaka ihany koa tahaka ny Rinena Maheno Soa, ry Razana Monika, ry Alain Ralla, tahiny Jesosy, Mohamed Bouassria, bienvenue, bonsoir. Samir Tansia, Ingridina Solo, Henriette Rassou, Miza Ivana Rabekto, Tina Rakotarzaka, Becky Soula, Siriam Boaramiel, Azanasu Sylvie, Elisa Tiala, Souameva, Alléluia, Taïn Tupa, Isika Menakavi. Maheno tsara nareo a, maheno tsara nareo a. Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahasivy no vakindra ravavitsika kadaka androany resantsika fampahirezandreto indray amin'ity ambany ity. Ny soramano moa dia ny amin'ny fiemorana any aparany. Zany fiemorana izany moa dia haintsika tsara ino moa ny atao hoe miemotra. Ny atao hoe miemotra dia tsy mandroso. Ny atao hoe miemotra dia miverina. Ohatrany hoe marche arrière zany a, mana marche arrière zany ny fiarakodia. Ary ny olona emotra dia tsy maintsy olona efa nandroso. Tsy tombona mihitsy hoe emotra nefa mbola tsy nandroso. Ozy ilay ranabavy izay hoe sary rato a, tena hiverin-dalana. Ozy mantsy anazy ahoana ho hainao mbola tsy afaka miverin-dalana. Ahoana izy izy, ianao nge mbola tsy nandroso koa rery. Ny olona miverina dia ny olona efa nandroso. Fa raha tsy nihetsika nandroso a, dia hiverina ho aiza moa. Miverena ty satria anao efa nandroso tery. Alleluia. Raha olona mbola tsy nandroso dia avia ty no fiantra azy fa tsy hiverena ty. Ny amin'ny fiemorana any aparana zany hoe any aparana zany a dia hisy fiemorana. Ary mampalahelo a. Tokony any amin'ny farany vao tena androso be fa voalaza tamin'ny faminaniana, voalaza nampitandreman'ny Paoly a any Timoty a fa hisy fiemorana any aparany. Hisy fiemorana any aparany. Mba tsy izah, mba tsy hoenao ane zany olona emotra amin'ny andro farany zany. Amin'izao zany farany zany a, any aparany dia izao fotoana iainantsika izao a, izany teny izany fa tsy afaka 50 taona. Hoy ny tena androany fa ko fantatro ao izao fa any aparany any a dia hisy andro mahory. Hisy andro mahory tokoa aloha e. Za zao rehefa mandeha nareo mahita fa raha misy an'ireny rano reny, misy an'ireny renirano reny mandeha, dia rehefa mandeha amin'ny tetezana ianao dia mba mijery ihany, efa mipotra ny tany ao ambany a. Aty aminay hoe misy rano zay, rano be mihitsiny, fa amin'izao efa ela be mihitsy. Ery ampovoany efa mipotra daholo fasika ao ampovoany ao. Efa azo andedehana miampita an'ilay rano ianao efa afaka mandeha tongotra fa misaotisaoty fotsiny fa rano kely sisa. Dia manomboka mavo zany olona dia erikerika kely fa tsisy oran'izany intsony. Mainy ny tanimboly, tonga ny avandra manimba ny voly. Amin'ny heritaona raha tadidinareo ny voaloboka, ny olona mpanao voaloboka ny jaly mihitsy fa
nangatsika be ny ary de kely ny vokatra satria efa andro tokony fanaovana voloboka efa nangatsika be sady ny andro miovaova be ny toetrandro ary reny zavatra rehetreny de efa lalina makany amin'ny fahoriam-be satria ho tsisy ny vokatra ao arinao, tsisy ny vokatra. Ary izy io moa manomboka zariny izy io mantsy eo ihany ny fahoriam-be hoe miala avy any amin'ny toetrandro n'Andriamanitra, fa le izy koa misy ny fanahininana atao izay ataon'reto olona izay ao ambadiky ny te-tantana n'ity zao tontolo zao ty zany ireo fahavalin'Andriamanitra. De angamanareo mahafantatra zao fa any Rungis zao any akaikin'ny Paris any de misy any entrepôt ngeza be fitehiriza-tsakafo may tanteraka. Fa moa tsy nahita vaovao fa hitako tamin'ny Facebook no nahitako an'izany. De mpamboly maro be reny tena le mpamboly be reny no nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana Amerikanina mba ho takalony de tsy mamboly intsony. De io de ho avy ny andro mahory satria ny tsy fisiki-tsakafo nge ravana malala nahita niny nabina za tsy nahita fa ianiko fotsiny le izy za moa tsy fotoana jerena vaovao. Ny fahoriana nge ravana de eritreretinareo fotsiny fa fampahoritena tena akaiky ndraiky de fifadikaniny rehefa tsisy io sakafo io rehefa ny sakafo ny tsisy de efa fahoriana zay mitarika ny fahoriana rehetrarehetra rehefa tsisy ny sakafo. Tao amin'ny baiboly nge ravana malala rehefa tonga ny mosary ka tena nijaly ny vahoaka ary tao anaty mosary zany ny olona tena tsy maintsy mihinana. Misy olona nge tao ravana ny fampihinana taloha ho an'ny olona ny zazakely tamin'izany tsisy sakafo. Any am-parany any isy andro mahory de izy efa taitairin-jareo ny sain'ny olona ataony mazatra tadinareo misy zao tsisy menaka mihitsy zay zao atao tokantranonay ozy nareo miravaka menaka sokafana menaka satria tamin'ireny efa niakatra lafo be vidina menaka de zay mbola nitan'le mora de nividinay daholo tao amin'le mpivarotra namanay menaka atao antranonay o mamoano menaka zay mila menaka tongava ty mety tamin'ireny le tsisy menaka ireny fa io avy zao miverina miloana aloha ny vidy menaka fa maninona zavatra ataony fa manomboka zarina n'le izy tsika mba tsy hataitra be tsony ravana malala any am-parany any de isy andro mahory miady veny tsy misy ny sakafo nefa mesarotra ny vidin-javatra misonitra daholy tsisy zay tsy olana ary ho avy ny andro mahory io. Tena araka ny teny ranabavina ambinitsoa nona ny kibo veziveziny fanahary rehefa anaty fantrana nge ravana tena teneniko anao fa tena rehefa mafy loatra io fantranina mivavaka ary tsy vitan'ny olona tena mandainga rehefa ianao tahin'ny tompo de ohatrany tena mavita manam-potoana ivavahana de mametsy ny olona sy tafavavaka. Fa io ady nge ravana rehefa tena lava loatra io ka tena mangatsika hatramin'ny ara-panahy ary za manokana tena miteny anao hoe ianao aza taitra raha mandalo ady matetika ianao tao ao hatramin'ny ivavahanao fa entraînement reny fanazara-teny reny. Ny andro mahory ny olona manana an'Andriamanitra tsy matahotra an'izany efa zatra nitoko tamin'Andriamanitra reny. Alleluia. Ianao tsisy de misy de tsisy de misy ro manina ary ny olona misy foana ny olona misy foana tsy mbola zazatra tsy nisy reny tsy mbola zatra niakina tamin'Andriamanitra reny de ho tavely reny. Eritreretinao fotsiny ravana raha tsika mijery ny fomba fisainan'ny vazaha rehetra nge ravana ka manangom-boly tia
manango mbola hiatrehana inona nefa hatramin'izay zao mbola tsy nisy hoe ady firy natrehana ao avy zao ny tena ady ary tsy zakan'ireo zany gasy ny mahazaka an'izany soran'Andriamanitra so ihany efa gasy izy Jonatana tamin'izy nitoro teny iray mandeha tadidiko foa zay tenin'izay avy ny andro mahory reto avy zavatra iseho ary amin'ny andro mahory misy karazana toetra anakefatra tsy nzaraina ato vakiko lohe ten'Andriamanitra andiny faharoa fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavonavina miteny ratsy tsy manoraisireny tsy misaotra tsy manaja zay mazina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikenika tsy mahompo lozabe tsy tiany tsara mpamadika kirina mieboebo tia fafina rehetra mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra manana endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny reny koa dia ahalaviro fa isan'ireny zay misokosoko miditra ny antranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala misala ny fahotana entin'ny filana maro mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra fahalalana ny fahalalana ny marina mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina antakana anoeran'ny jana sy jamborany Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady tsy manam-ponina marina kanefa tsy androso itsony izy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo ihany koa. Alleluia. Fa ny olona rehetra zany dia mitsinjara reto toetra efatra voalohany reto dia mitory resaka fitiavan-tena za moi mi hoy izay teny anglisy andiny faharoa fa ny olona dia ho tia tena ho tia vola momba anazy mpandoka tena za zay mpiavonavina za zay reo toetra efatra voalohany reo dia mitory resaka fitiavanao ny tenanao mikasika ny tenanao ho anao tsisy afa-tsy izay voafaritsy hoe fitiavan-tena zany reo sady tia tena aloha dia efa tia tena tia vola ho an'ny tenany mpandoka tena ny tenany mpiavonavina mbola ny tenany ihany koa ny voakasika ao anatin'izay ary hoe zany dia toetra mahakasika ny tenanao reo tenantsika tia tena tsy manalavatsy ny tenany tsy manalavatsy ny tenany ary zany ngeravana maralina tena teneniko anareo fa andro farano azo iainantsika izao misy an'ireny le alatra tova reny tena misy tena misy ny alatra tova ary any Filipina dia any aninona moa izay matahotra ny olona mandeha samy mivimby mitazona basy ny olona satria maninona misy olona mangalatra tova mandeha any mangigina dia tonga dia fa misy mangalatra tova dia fa misy olona mahay mihitsy ohatrany hoe tatana etika hatreo eto amin'ny manomboka eto mialatsy iny za mbola tsy nangalatra tova fa misy any teneko zay eto ny didiny toeto tatana saiko raha misy dokotera eto mety mahalala momba zay tsy fantatro tatana ho ny eto hatreo amin'ny eo amin'ny fotra eo tonga dia stomba be ty ambony manaraka daholo na ny fona ny avoka tsy haiko dia anaty frigo ratsy zany atao inona nefa ny tova atao inona ny tova misy mangalatra rein misy olona zao ohatra marary vo za manana havana efa anankiray ny voany ny rein zany efa nisy olona ny anankiray satria marary fa zao misy olona manan-karembe be dia be mandeha makany amin'ireny hôpitaly any Inde any Dubai dia soloina hatramin'ny fony satria marary fo dia tsarotra intsony ty fona ty fa rao soloina fo an'izy ary zao iny tsy fo an'olona maty iny fo an'olona velona iny no nalaina rein na hoe vo an'olona velona iny no nalaina any hoe anao manitra maty fa ny tena koa zahako ihany fa ny olona dia ho tia tena fitiavan-tena nge zany ravany hoe za zany marary fo dia io misy zaza anankiray
vono io alay mifony io dia alao mba zany velona fa tsy io tena misy zany zavatra teniko anareo zany misy koa ary any amin'le tany teniko anareo tany a Philippines misy ireny olona mivarotra ny voany rehefa teo anankareny ohatra hoe mizezizesta kely manana tomobile manana inona efa misy an'le misy olatra zay eto amin'ny takibany eto misy olatra dia efa nalaina ny rainy anankiray efa namidiny vola be dia mampimeha misy olona hoy zany any efa mate hisarisary zory vehivavy dia ingana fotsiny ny t-shirt dia ampisehoana vehivavy hoe mivarotra ray nge za manana mpandehana nge za dia fenareo zany tena marina zany reny nisy any hoe fa nanandrana lesona le foana kisoa fa maty any le rangahy fa olona any ny tena ilaina andro farany daholo taloha tsy nisy zany rehetrarehetra zany fa zao marary ianao dia mandoa vola be ianao any amin'ny hopitaly any Inde ny tena mpanaon'izy io dia soloana fo hafa soloana avokavoka hafa soloana zay tova rehetrarehetra anatinao marina nge zany teniko anareo zany zany zavatra zany dia ahoran'le fitiavatena amin'ny zavatra rehetra efa lasa ambony be zany zao fitiavatena ny tahan'ny fitiavatena efa lasa miatra manaina mihitsy fitiavatena fitiavana vola misy manenjika zao le olona bobo reny na Madagasikara mba mahita atao mihitsy ny amitsika tenen'ny pisikitra mila voromason'ireny olona bobo reny e fotsifotsy be reny zany tonga dia ny voamason'ireny mampanankareny dia njehan'ny olona dia alan'ny olona voamasony tena sady fitiavatena zany fitiavam-bola tianao ny tenanao dia tenen'ny ngiapo maso hoe mampanankareny dia fitiavam-bola andro farana nge zao ravana dia mijaly ny zaza variry ny olona variry satria voamasony ny ilaina mampanankarena ho ny anatin'ny maso tsy haiko avy inona hoe zavatra misy olona koa nakalo iPhone ny voany tena olona tena mampalahelo zany tena vaky ny écran dia mijery ilay iPhone dia ahoana mampalahelo koa zany tena olona tsy dia misy tsy dia misaina loatra zany raiko hoe dia takaloko iPhone zay moa le olona mbola eo amin'le karazana toetra voalohany foana tsika le toetra anankefatra tia tena tia vola mpandokatena mbola izy koa zay fitiavanao ny tenanao ihany no izy dia mpandokatena misy olona tena spesialista amin'ny fandokam-patena fa tsy azo atao mandokatena tsy azo atao fahotana mandokatena aloha ny olona miteny zavy misy olona nijery tobila atao amin'ilay mivady dray andro dravana izy dia niditra vahany kely niditra voaka tobila zany ny dimy ny palitaony tonga dia ndraisany tany mamona aho fantatrareo sa tsy fantatrareo iza moa ianao tsy fantatrareo ve za nefa ny olona rehetra tsisy tsy mahalala tsisy tsy mahalala moa nataona ianara rehefa tonga ao iza ny tonga ao tsisy tsy mahalala na zay mba tsisy tsy mahalala azy fa gagabiza zay tsy mahalala anazy tsy fantatreo mahavary zany sady mijery le vadiny izy mahavary zany ny izy tsy mahalala anao reto olona sampy anina mbola anina dokotera mbola dokotera tsisy tsy mampatatra any dokotera tena anina ety dia efa mahafantatra zany dokotera fa dia mpandokatena ary ny tena loza dia zao hatramina mpanompon'Andriamanitra zao dia tafalatsaka anatin'io le ny tena anisan'ny ratsy indrindra amin'reto zany zao samy ratsy donoa zany reo fa ty toetra efatra voalohany izay mahakasika ny tena ity dia tena pozina be mihitsy amin'reto toetra nanaran'ny bola reto ary ny tena olana ny fandokam-patena ny fiavana vonana fitiavam-bola fitiavan-tena dia ny tena olana manomboka tafiditra mahakasika ny mpanompon'Andriamanitra reo
mitady lasa lavitra loatra zany le fampiasana le avy amin'Andriamanitra. De mivadika kitihany devoly kely, de mivadika fandokafatena le izy. Mpanompon'Andriamanitra ianao na avoaka devoly ianao halleloia, mahery ny Jesosy ao anatinao, fa tsy hoe mahery ianao. Mpanompon'Andriamanitra mitondra-bavaka ianao, vany le vavaka. Varina foana rehefa misy za moa zany rehefa miteny an'ireto zavatra reto dia ny olana kely lasa mitondra fatafitohina ho an'ny sasany aminareo rehefa mijery hoe manakihana olona ny probleman'ny fitoriana fahamarinana, dia teneko hoe tsy maintsy tafiditra ao anatin'izay zavatra izay. Satria rehefa zavatra tsy anaty fahamarinana dia tsy maintsy kihaninao fa tsy andehanan'ny olona amin'izay zavatra izay. Misy fotoana maharay fanakianana hoe za manaratsy mpanompon'Andriamanitra hafa miteny finoan'olona. Hono ary havana, hono ary havana. Ahoana no ahafahana hitory aminareo ny fahamarinana raha tsy hapoitra aminareo aloha ny tsy fahamarinana. Raha hitory aminareo ny fahamarinana tsy maintsy hapotrako aminareo rehetra zavatra reto tsy anaty fahamarinana reto. Donc tsy possible mihitsy tsy teny zavatra ohatr'izay ka dia lako tsiny aminareo. Be dia be ny olona manao zavatra ohatr'izao ary aza matahotra reo fa za tsy hanao an'izay. Ohatra hoe misy MP, miresaka amin'ny MP tsika dia miteny hoe mba hitom-bavaka ahako fa nangatajanaka ohatra dia hitom-bavaka fa miady be foana izay mivady. Dia netiko am-bavaka tokoa zareo dia tonga van'izay raha ny tondra cadeau isan-karivo, tondra mofo mamy tena. Dia ao anaty mesazy ireo dia tena tahiny tompo paster, tena misaotra betsaka fa tena nivaly le vavaka rehefa nentinao am-bavaka ny tokantrano fa lasa tena jetème be foana ny anay ao an-trano. Dia kapitireko amin'izay iny dia alefako anaty mura, ataoko anaty publication amin'ny mura koa hoe ity misy olona tena rehefa netiko am-bavaka izy ilay zavatra iny ohatra ny hitako tsy dia mety ihany, ohatra tsy dia mety ihany raha ny fahitako azy satria mba MP le izy dia ny olana nefa Andriamanitra ke afaka misanatra na tsy publie na tsy capturenao ary le izy. Fa ny problème antsika mpanompon'Andriamanitra indraindray rangotintsika samboritsika le voninahitra tokony an'Andriamanitra. Dia malahelitsika raha vao tsy voatonona, raha vao tsy voateny ampabe maso fa tsy tsikily fa Andriamanitra. Raha teto anao sitrana tamin'ny aretina dia tsy rado rakoto salama na ny vadiny fa ny Jesosy izay toriana eto. Alleluia. Magnano délivrance dia olona paster anankiray rehefa miresaka amin'ilay devoly, le olona misy devoly zany dia mandroaka an'ilay devoly anatin'ilay olona. Tsy le olona io fa ilay devoly anatiny. Mandana mandeha ny anaran'i Jesosy voaka. Tsy mahalala angainao so dia verinao fa ihany na tsy an'ilay mpano paster ray hafa noho ny hoe tsy narany. Antsika rehetra ilay tazany video zany inge tany amin'ny 5 taona lasa. Miala amin'ny anaran'i Jesosy jereo tsy mahalala ianao, tsy fantatra hoe iza so dia verinao fa ihany na ry za inge ty tanao. Ianao tsy fantatry ny devoly ny Jesosy ao anatinao fantatry ny devoly. Ary raha sitrana eo iny olona iny, delivre eo iny olona iny, fitaovana fotsiny ianao. Fa Jesosy tao anatao fa raha elan'i Jesosy eo fotsiny tsy mahavita ninino ianao Alleluia. Fandokatena. Ny olona moa efa mandokatena fa le eto mantsy fiemorana ny zavatra resahana izany hoe olona efa nandroso na mpanompon'Andriamanitra na mpivavaka. Za tsy resaka olona
mpadoka tena olona mpanao politika any fa reny efa tena ny ten'Andriamanitra mihitsy efa tena efa azo ny valim-potiany fa ny amin'ny fiamorana ny resahantsika eto tsy maintsy miresaka olona efa nandroso zany tsika no mihemitra zany fa hoe zahako manenjika mpanompon'Andriamanitra manomboka na manenjika pastery fa reo de efa ampahafantarana fa aorianao amin'izao andro farany zao de isongadina ny moi, isongadina ny je, isongadina ny myself, isongadina ny me, isongadina ny my amin'ny teny anglisy zao zany teneko zany, isongadina ny za, ho ana, isongadina zany. Reo le toetra efatra voalohany reo de mikasika ny ana, mikasika ny tena. Ny toetra faharoa indray ny sokajy faharoa manomboka eo amin'ny de le mpiavinavina koa moa zany de efa mpiavinavina miavinavina zany ge anao de ampianarina hoe miavinavina tsy voatery le miarahaba arabaina tsy mamaly fa misy fiavinavonana zay fiavinavonana zay tena ame ohatra anareo azy hoe fiavinavonana zany ohatra zao hoe miditra amina toeratra anankiray na sehatra anankiray de tsisy ninona tianao ho fantatra fa tsy ianao de tsisy rarahinao an'izay an'ny olona eo anisan'ny klasin'ny fiavinavonana zany. Anerinano izy ny olona de ho mpiavinavina eto zany tsika de mila mahita foana tsika hoe olona efa nandroso za tsy miresaka olona any amin'ny bary anambony tena anambony tena mpiavinavina tsy mahay afatsy za sady manampy anaty miaina aloha miteny an'le mihoatra eo vitany amin'iny le kategoria voalohany iny de miditra amin'ny kategoria faharoa tsika miteny ratsy tsy manoraisy reny tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika. Reo indray de resaka ny kategoria indray reo toetra fito manaraka reo toetra fito manaraka teny ratsy tsy manoraisy reny tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika reo toetra fito manaraka reo indray da anatina kategorian'ny faratsipana amin'ny hafa reo zany hoe rehefa avy ty tena zany ianao de ratsy fanahy amin'ny manodidina anao amin'ny namanao amin'ny olona eo akaikinao azonareo teny ratsy tenenanao ratsy ny miteny ratsy ny namanao ianao miteny ratsy ny miteny zavatra ratsy amin'ny olona eo ianao tsy manoraisy reny faratsipanahy amin'ny hafa daholo zany raisy reninao de tsy akatoavinao tsy manam-pitiavana eo volazy diloka manam-pitiavana ianao fa amin'ny tenanao manokana ty tena fa amin'ny andro farany tsy manam-pitiavana ho an'ny hafa ianao zany fitondram-bavaka ny hafa zany de tsy mba ho ataonao zany zany manampy ny hafa zany de tsy mba ho ataonao zany efa anao hetsika ny Gamaliel tsika tsy ho ela nanetana foana moa zahatra am'izay fa raha vo tsy efa henonareo foana fa tsika manampy ny sahirana ty fandaratsika ty de manana groupe atao hoe Gamaliel de manampy ny sahirana ka amty tsika de izara fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra no ataotsika zay raha misy aminareo zany mbola télépana za moa tsy de tena manao anonsa matetika be eto fa raha misy aminareo télépana mba hiaraka aminay anohana an'ireny sahirana ireny de aza misarasara mandefa MP amiko de afaka mandefa vola ianareo tsy vola ho anay tsy vola ho an'izao fandarana zao zao fandaratsika zao tsy mila voly zao mandeha ho azy am'izao ary amin'ny zoma ianao mbola raha eto ianao anaraka ny fandarana spesialina momba ny fahefataona ny akiradio de ho hitanao eto mombamomba an'izany alleloia fa zany voly zany anampitsika sahirana zany fa tsy ho anay akory raha misy mba azonao atao télépana ianao de ataozy fa tsika ty amin'ny andro farany ny olona tsy manam-pitiavana tsika vomentsika anam-pitiavana alleloia tsy misaotra tsy manaja zay masina iza moa zay masina Jehova ny masina Andriamanitra tsy manaja an'Andriamanitra zany ny olona zao tsy manaja oriavana
voaingana kelana hita koral pilaram-pilazantsara dia manao an'ilay sinisinina fankasarana zao tontolo zao reny dia ny titrany izy hoe milay be le vazo alatsiny a milay be le vazo any Jesosy alatsiny afy zay le izy a anga tsisy teny afaka milaza an'izany hafa rehefa namanala amin'ilay teny mba mety tsy fanajantsika an'Andriamanitra ry havana tsy igny rehefa niditra ny patron antsika tsika hita ndany ianao raha hitady asa dia manao pataloha rovodrovotra sy pataloha brotsaka sy ny sisa sy ny sisa dia mba tenenao avy eo tafiditra ny asa be anao le fiza niona aminao patron ny ona fa ny olona andeha hiona amin'Andriamanitra zany ry havana ozy ny olona Andriamanitra tsy mijery ivelany patron ihany no mijery ivelany fa Andriamanitra tsy mijery ivelany sady mahita ny ivelany Andriamanitra mahita ny anatiny a ry havako a averika any fa fihemorana any am-parany ny resahantsika olona efa nandroso zany lasa miverina maninona indray tsy manaja zay masina na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny fisainana na amin'ny fitafy na amin'ny rehetrarehetra tsy manaja an'Andriamanitra indray andro ana hita olona mpitoroteny ranabavy mitoroteny aty andafy any amin'ny quartier feno musulman feno tavaratra toroteny izy ary tena manam-pasina izy mitoroteny fa tena itenenan'olona ratsy sady mezan'ny olona ny antony dia zao ny musulman tompoko raha mijery ny vehivavy musulmane ianao ka andeha hitoroteny any amin'ireny dia jereo aloha ny fahamasinany amin'ny fitafy zay ianao vao mandeha makany le ranabavy amin'ny miaraka amina slimma sy ny rehetrarehetra miaraka amin'ny tsy haiko tsony a mitoroteny mangina ianao izy izy ny olona vehivavy ety amin'ireny tsy ho taritina ho lasa ohatranao zany mihitsy enao ve toreteny do ary ivavaka aminay nefa ianao zao ary ny ataonao ozy ny musulman ry havana meo voninahitra Andriamanitra meo voninahitra Andriamanitra mitondra anaran'Andriamanitra ianao ataovy milamina tsara meo voninahitra Andriamanitra tsy manaja zay masina tsy misaotra fihemorana any am-parany tsy fisaoran'Andriamanitra za dia misy fotoana manorevitra anareo foana rehefa le fangataham-bavaka ireny tanatytsika misy fitondranam-bavaka fa ry havana mangataka haitsika fa ny misaotra an'Andriamanitra tsy haitsika ny tsy fisaorana dia endrika fihemorana ny am-parany talohantsika namazy zavatra kely dia misaotra Jesosy zao efa zavatra inona ny tsomen'Andriamanitra anao fa tsy misaotra adininao zany misaotra gaginao nga zany azo atao fihinana ve zany ozy izy ny olona tsy misaotra endrika fihemorana any am-parany tsy manaja zay masina tsy manam-pitiavana zavatra rehetra atao tsisy fitiavana zany tsy manam-pitiavana ndatsika hanam-pitiavana ny hafa Alleluia. Mila manam-pitiavana tsika raha vao tsy manam-pitiavana tsika dia endrika fihemorana any am-parany zany ry havana malala mpanontolo fo zany olona mpanontolo fo zany olona le tsy azo itokisana mivilivily tsy mahatoky amin'izay zavatra tsy mba mahatoky amin'ny zavatra zay ataony zany mampiaya mandiso fanantenana mpanontolo fo mpanendrikendrika fizy ray roa telo efatra dimy enina fito mpanendrikendrika endrikendrehanao daholo ny olona endrikendrehanao daholo ny olona manodidina ndray andro ny hitandrendrelahy le hoe efa nahazo vola be tsy misy ohatr'izany fa mitory olona foana efa hitanareo iny lehilahy any Etazonia sa Kanada izy iny le lasa manan-karena be satria
toriny daholo zay olona rehetra hitany zay fandray aminy de toriny de azahoany dommage daholo, azahoany azahoany dommage daholo, toriny daholo nareo ary zany zao any manaraka eto de teneniko hoe toriko berta fa tsy nandrolatra tsara izy ohatra na toriko marizao fa tsy sariny koa io alefany amin'ny de manaka reny de tsisy olona samy ara mipetraka amin'ny tsony fa itoriny daholo de nalain'ny teleony izy zany mba hoe ala atao anaovana fandarana de nitoriny koa le tele de mbola nazahoany vola koa tena de tsisy samy ara mipetraka amin'ny mba endrikendrehany daholo ny olona de avy hoe toriny ary havana toetran'ny fiamorana daholo zany amin'ny andro farany de amin'ny andro farany tsy mahaonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, pieboebo, tia fampinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Indray kategoria anankiray io io toetra anankifito reo, mbola toetra fito koa afery tsy mahaonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpahamadika, kirina, bieboebo, tia fampinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, toetra anankifito anatina kategoria fahatelo tsika zao de mikasika ny resaka faharatsipo, mikasika ny fo daholo reo. Tsy mahaonim-po, loza be, ina mahatonga ny olona loza be, toepony ihany mahatonga azy loza be. Tsy tiany tsara, va ao anatin'ny fo fahitanao ny mahatonga anao ho tia zavatra. Ny azy ny tsara tsy tiany. Zavatra tsara moa zany de inona? Andriamanitra ny tsara, ny filazany tsara, tsara. Tsy tiany reny. Mpahamadika mbola vokatry ny fo ao anatin'ny fo koa zany. Kirina. Kirina. Ay ohatra zay hoy izy iny. Izy zany. Mama ny toriny voalohany de ny olona de mpanao gazety toriny daholo. Kirina zava-kiry kirina tsony, kirina zany mola kirina kely. Pieboebo. Ha. Endriky ny fiamorana io hitanareo ry havana isika de tsy mahazo manafangaro ny fijoroana vavolombelona hoe tahin'ny tompo sy ny fieboebony. Zavatra samy hafa reo. Tandremo ny fijoroana vavolombelona hoe tahin'Andriamanitra mivadika fieboebony. Ary anisan'ny zavatra anankiray mahakasika atsika atao hoe fifoazam-panahy, atao hoe fiangonana zandry na de tsy fiangonana ary tsika fa tsika voakilasy ao anatin'izay ihany koa ny fanafangaroantsika ny atao hoe fitahin'Andriamanitra, fijoroana vavolombelona sy ny fieboebony. Zaho zao afaka miteny anareo ohatra, zarava de tena mijoro vavolombelona aminareo fa tena tseka lasa 4 mizy taloha 9 taona lasa tena boka nitrosa tsy nisy ohatr' zany fa ankehitriny zay efa tahin'ny tompo. Tena nareo hoe zaho ary havana malala tena sambatra maraka manana an' Jesosy aho. Zaho ary havana malala tena matetika miteny zavatra aminareo. Fa satria za tahin'ny tompo, satria ny Andriamanitra mitahana. Fa raha rapitso maraina ivoaka de manao live ohatra na manao vidéo de alaiko daholo ny sarin'ny tomobiliko, de alaina ny sarin'ny akanjo entiko ivoaka hatramin'ny kiraro, mbola tavela kely mihitsy le prix ohatra.
alaiko sary aminareo daholo ny sakafo ny menakavy hoe aty amin'ilay restaurant tena farak'izay lafo zay mandeha ahatra hita paster ohatr'izay mihitsy hitareo misy andreny mpanao baolina kitra manam-bola be reny dia zareo misy ale anankiray izy zao Cristiano Ronaldo CR7 anisan'olona tia tomobile be izy dia tena mpisehoany ny garageny dia manao ohatran'izany télécommande zany mihitsy izy alaina sary daholo dia tahaka izany ihany koa ilay mpanao boxe Floyd iny manana karazana tomobile dia Jeff Bezos ilay tompon'ity Amazon tia tomobile dia ampisehoana tena tomobile dia tena ampisehoana hoe za manana ampisehoana hoe iny misy tomobile mivoaka tena farak'izay lafo tena série limité kely mihitsy tena hoe tena vitsim-panana kely dia misy hoe za manana an'izy voaka zany zao fiebebony zany ka raha ohatra tsika andre hoe kristianina dia hanao an'izay koa dia tadidio tsy hoe tadidio ty tolo teny ity fa mihemotro ianao io fiemorana ty aparany zany raha tady anao ohatran'ireny zany ianao dia tadidio fa tafiditra anatin'ny lalambe amin'ny fieboebony ianao Jesosy havana Jesosy nampiseho endrika tsisy nizaniza mihitsy ny alina Jesosy amin'ny zomako nareo mbola eno an'izany ao amin'ny émission spéciale atsika fa Jesosy tena lehilahy farak'izay tsy ny oera tsy ny eboebo nefa Jesosy manana ny zavatra rehetra manana manao ohatr'izao fotsiny Jesosy dia misy borika farak'izay tsara indrindra mampitsiriritra ny olona ny tengenany fa nandeha tongotra Jesosy rehefa Jesosy tsy hoe olona tsy mahay miadana na hoe olona mifarifotra amin'ny fiainana fa ny zavatra nataony Jesosy dia nataony ho fianarana ho antsika Jesosy hoy tena androatra na ny andrin'ny lohany aza tsitany ny amboolo izy manana ny akaniny fa ny zanak'olona tsy manana dia ny andrin'ny lohany aza fa Jesosy na dia mivila farak'izay tsara indrindra tereran-tany ananany raha ilainy zany fa ho an'i Jesosy dia izao manisy fianarana foana Jesosy ekeko fa afaka mitoritsika fa tahin'ny tompontsika ry havana tena mitahantsika Andriamanitra fa aza fangaro ny fihitsoana vavolombelona sy ny fieboebona fa lasa fiamorana ho antsika zany aty amin'ny andro farany tia fahafinaretana mihitra noho ny fitiavana an'Andriamanitra oviana anao ny namaky baiboly farany oviana anao ny jery tele farany oviana anao ny namaky baiboly farany ary oviana anao ny namaky Facebook farany zay fotsiny inona hita anaty Facebook fahafinaretana mahita zavatra mampime anao ao mahita zavatra mahafinaritra anao mahita torohevitra isan-karazany mahita fiainan'olona mahita ary inona ny endriky fitiavan'Andriamanitra te hihaino ny feony te handre azy te hamaky momba azy te hianatra momba azy mianara amiko izy Jesosy dia za zao mino fa tsika rehetrarehetra tratra ny farany daholo tsika faratsimpo daholo ny resantsika amin'ity kategoria fahatelo tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra raha tsy mitena azy mijery Facebook ka ny antsika ary mba Facebook ary no ampiasaintsika eto ary raha tsy mijery Facebook tsony ianao dia tsy mahita fandarana indray fa mijery Facebook
mamaky baiboly. Dana miara-mandeha manao fety amin'ny namana. Famelohan'izany dana mifandray amin'Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra. Ho any amin'ny restaurant zay ndeha vavakinareo sa ho any amin'ny restaurant, andana mivavaka. Tiavo mihoatra noho ny fafinaretan'Andriamanitra. Fa endriky ny fiangonana any aparany ny olona tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Zay ny kategoria fahatelo amin'reto toetr'reto. Manomboka amin'ny andininy fahadimy isika dia mahita fa amafisina ny zavatra rehetra nolazaina tany aloha. Andininy fahadimy. Manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny hatramin'ny sasany ka mahalasa babo ny vehivavy adaladala miasara ny fahotana entin'ny filana maro. Eto dia miresaka fiangonana indray Andriamanitra. Manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy nefa nandany heriny. Ireny dia alaviro. Misy olona manana toe-panaraka an'Andriamanitra fa tsy mino koa hoe mahavariana mahita olona avy mivavaka vao mirava ny fiangonana dia mihazakazaka mankany amin'ny dokotera. Izany hoe ilay ao am-piangonana ny aleo tsy miandrana fanasitranana fa ny aleo mba te eo amin'ny olona, mba te ho hitan'ny olona, mba te hanao rakitra manodidina dia mba ho hitan'ny olona. Anao korala satria tia mihira. Rehefa tsy any amin'ny karaoke any dia any am-piangonana mihira. Fa tsy mino ny zavatra ankalisany eo inona hitady an'Andriamanitra dia inona ny vokatra. Ny ten'Andriamanitra hoe any am-parany any ny olona hanana endrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Misy fiangonana tsy mino intsony hoe misy ny fanahy masina. Mbola eto ny fanahy masina. Misy fiangonana tena resy lahatra fa tsy misy intsony izany fahagagana izany. Izany zao fiangonan'ny fiangonana hoe tena toa dia resy lahatra hoe tsisy fahagagana izany intsony eto an-tany eto. Hoe Jesosy ary mbola tsy tonga. Izany hoe manana toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro izy. Fa isan'ireny izay misokosoko hiditra ny hatramin'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala miasara ny fahotana entin'ny filana maro. Inona moa ilay vehivavy resahany? Ilay vehivavy resahany eto dia tsy inona koa fa andraso iverina kely ny fadinitsika mialohan'ny didrantsika fahenina. Manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Ao amin'ny Tesalonianina faharoa efa miresaka momba an'io ihany Paoly. Tesalonianina faharoa toko fahatelo zavadisina andininy fahenina. Ny olona sena herilany eto olona manana endrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Iza ilay alaviro eto? Olona mamitoka ve sa olona any amin'ny boîte de nuit? Lazan'ny Tesalonianina toko faharoa andininy fahatelo Tesalonianina faharoa toko fahatelo andininy fahenina manao hoe ary mandidy anareo ary rahalahy, izay rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra. Izany hoe rahalahy samy rahalahy ihany eto. Hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana tolotra izay niraisiny taminay. Eto izany Paoly dia miteny amin'ny olona na olona samy ao am-piangonana ary rahalahy sasany ihany samy ao amin'ny Jesosy ihany. Fa nasehany Paoly hisaraka satria nanino? Satria tsy nandray ny fampianarana akory. Misy ranabavy zay teto taloha miaraka eto tsika miaraka eto dia tsisy tsy mampantatra fa zay mitandrina andro sabata tsy mihina kisoa. Vehivavy mitandrina fahamasinana amin'ny endrika ivelany amin'ny akanjo tsy manao fitafiana dia lasy ny sisy toriana aminareo eto foana izany hoe ary tsy niafy ny endrika izay tsy hanao saritava ny tarany torianareo an'izany satria fantatro ny zavatra izay inoko. Alleloia. Fa teto ilay ranabavy miaraka miarana nompo an'Andriamanitra ao amin'ny groupe izay maro izy miaraka mifanakaiky amin'ny mivady ohatr'izao. Fa nitory amin'izay resaka tsy fihinanana biby maloto. Fa tena nampalelo anazy Kristy satria izy mbola mihinana biby maloto.
fananaovan'ny publika hoe sarina kotleta be mihitsy ho vita ny toriteny momba ny zava-padiny tonga dia novainy teo amin'ny teo dia mipublie sarina kotleta be dia miamma tsisy sakafo tsara ohatranyity tena nalaony saraka fa Paoly tena miteny mihitsy a mialahy amin'ny rahalahy raha misy izy teo mandidy anareo zay rahalahy mahalanareo amin'izay rahalahy rehetra tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana tolotra izay niraisiny taminay fa rehefa ohatr'izany voavelingilina ny fanomponoan'Andriamanitra teo dia alao misaraka nenay eto ohatr'izany rehefa hitanay hoe miaraka eto a tsy maharesy lahatra anao ny zavatra toriana ao moa ny ahafahana miara-mandeha tena amin'ny Paoly tsy olana amin'ny Paoly no misaraka raha samy mivavaka atao ihany dia samy mivavaka fa tsy mitovy faharesen-dahatra ny tsara amin'izany ozy Paoly teo dia misara alleloia verina any amin'le zay zany a zay rehetra tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany herin'Andriamanitra dia mialahy amin'ireny izy Paoly andiny fahenina fa izany ireny izay misokosoko hiditra ohatran'ny sasany ka mahalasa babo ny vehivavy atanadala ny sarany fahotana entin'ny filana maro ny vehivavy eto dia fiangonana dia inona zavatra mitranga misy misokosoko zany misokosoko miadana ohatsika misoko mangina ohatsika any ohatra miditra ihany fa tsy dia hitan'ny olona hoe miditra tsokosoko zany misokosoko miditra ny hatramin'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adala betsaka ho an'ny zavatra hitantsika resaka fiangonana izany amin'izao tena mahitsika karazana adalana miseho anivona fiangonana inona ny olana amin'ireny nisy fanany sokosoko tao dia miditra tena azo temanita zavatra foronina ke zao karazana fiangonana vaovao zao rehefa amin'izao fotoana zao karazany mihitsy fetsiketsy isan-karazany ny sasany ary lazay fa io Jesosy fa tonga dia miara-maka sary amin'ny Jesosy daholo ny olona rehetra tany Nigeriana izy any tady le pastera lehilahy tena tovy be amin'le sary amin'ny Jesosy iny moa zany dia afahanasika fa tsy aza mietreritra mahita an'ino rehefa vavaka tsy iny ny sarin'i Jesosy Jesosy sady borovora Jesosy tsy ohatran'ny sary atao amin'ny fanehoana iny fa ny endry zareo dia zay misy amin'izay fanahy misokosoko tonga anaty fiangonana dia mahakasika ny fiangonana dia ilay vehivavy atanadala eto fiangonana atanadala zany hoe nanaikina ilay fampianarana misokosoko ny fanaratsy mitondra zava-diso mitondra fampianarana tsy izy firiavana no fiangonana mijoro amin'ny fahamarinana efa lavo zany lavo tsy problème tsony taloha na akanjo fotanana ohatr'izao ny avana misy olona tena sarotiny amin'izao hoe tsy fahamasina nge zavatra ataoko izao hoe fa ho anandray tsy mitanjaka azy ao raha manao débarde requêté ka hita daholy any ambany heriko sy ny sisa dia avy zay fa misy olona ohatr'izany na akanjo fotanana ary mahatafotoana azy fa rehefa nomboka niditra amin'izay nisy ny sokosoko solom-bolomaso ary rehefa ataon'ny olona ao an'izany fiangonana izany satria maninona isan'ireny izay misokosoko hiditra ny tranony sasany ka mahalasa babo vehivavy adanadala dia sara ny fahotana ilay fiangonana io zany entin'ny filana maro izy izy le misy tanàna zay any Madagasikara dia misy fiangonana miditra amin'ny atoandro miditra amin'ny 12 sasany dia mirava amin'ny 2 dia rehefa mirava amin'ny 2 izay le latsy dia misy atao mitady vady mijorojoro eto hoe mijery iny
mijery indrindriba avy lanitra mivoaka avy any tahaka ny pilatro daholo, tahaka ny mannequin daholo mivoaka avy any. Rehavana babo ny vehivavy adaladala zao, babo ny vehivavy adaladala hatramin'izay tandrina fahamarinana ka nanompo an'Andriamanitra fa nisy zavatra nisokosoko tao dia babo tao eo amin'izay vehivavy tao, babo amin'izay ny fiangonana, lasa ny vesana ny fahotana, lasa entin'ny filanamana. Alleluia. Dia teny amintsika raha malala hoe andro farany zao mila mitandrina isika fa tena andro farany zao. Sotrano kely vetivety dia mitotsika. Alleluia. Entin'ny fahavesarany fahotana dia entin'ny filana maro. Alleluia. Misy paintira ozy tojo amin'ny fiorana amin'ny andro farany daholo zay dia misokosoko ny devoly miditra any am-piangonana. Zipo taria kitrokely manomboka ampiakaran'ny devoly miakatra tsy miverina io, tsy mitsahatra ozy tsy ny apotipe. Dia babo ny vehivavy adaladala, fiangonana adaladala zany. Ary 17 mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Za rehefa namalala tena variana mahita olona hoe mianatra mandritry ny 5 taona mianatra teolojia, fahamarinana anankiray fotsiny angatahako aho. Efa maninona no tsy fihinana ny biby maloto, maninona no tsy tokony hinana biby maloto, fa tsy misy olona mitezana mamaky baiboly iny 5 zao namaky baiboly fa na ny amin'ny didy 4 amin'ny andro sabato kosa dia efa tsy fantare fa maninona no tsy tokony hivavaka amin'ny andro sabato. Hoe tena Andriamanitra hoe mianatra mandrakariva efa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina, mianatra foana fa tsy mety mahatratra mihitsy. Fiemolana ny aparany daholo zany. Tahaka nanoeran'ny jana sy jambra any Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana, sady olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Iza moa zany jana sy jambra izany. Ny jana sy jambra dia tsy izy akory fa sefo lehibean'ny mpanao fanafody, tsy tena hoe fanafody gasy fa fanafody Egyptiana, lehibean'ny mpimasy mpilalao ody tao Egypta, jana sy jambra. Reo dia nanohatra amin'ny Mosesy. Inona zavatra antranga? Mosesy tonga mitondra tenin'Andriamanitra dia nitoeriny jana sy jambra tamin'ny alalan'ny ody, nitoeriny zareo tamin'ny alalan'ny fanompotsampy. Zavatra iza izay fahamarinana entin'i Mosesy. Fony tenin'Andriamanitra reny dia tsy androsotrony fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny any rehetra. Misy olona ianao mitory fahamarinana fa izy mitory manohatra ny fahamarinana. Lalina zany ary lasa mitory amin'ny jana sy jambra ny any tamin'ny Mosesy zany olo zany raha vao manao an'izany. Hotainy tompony isika mianakavy. Raha misy olona zany tsy vonina anao ezaka androso dia tsy androsotrony izy ny tenin'Andriamanitra. Ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka an'ireo koa. Lozy zany aza maniry an'izany ianao fa zava-dozy zany. Mino fa voarainao izay famelabelarana izay mino fa voarainao ny afatritsika tamin'ity androany ity ny amin'ny fimorana ny aparany. Hoe latsika izay tsy mahasoa,
zay rehetra mikasika atsika, zay rehetra mahatonga atsika tsoa tanteraka anaty Andriamanitra, andao ilantsika daholo fa tsisy mahasoa atsika reny na teray azy. Ho tainy tompony antsika menakary ho any an-danitra isika rapana ary ilaina no mifanitsy amin'izany teny. Aleloia, ho any an-danitra isika aza dininao zay fa mila fiomanana ny makary. Ho tainy tompony antsika menakary dia mijery finaritra amarantsika fotoana ity ilay ity. Halleluja. Raha antsika vavaky zany izy zany ravana malala, raha antsika vavaky koa zany toriteny zany. Halleluja. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoanany ity, ary mankasitraka indrindrany amin'ny fitantananao anay. Misaotra ny amin'ny teny mamy zay nomenao teto androany Jesosy, fa zava-dehibe taminay tokoa zany. Zava-dehibe taminay tokoa ny nanarinao indray ny amin'ny fiemorana any aparany, ny endriky ny fiemorana any aparany.
dia mangataka jesosy amin'ity androany ity hoe arovy amin'izany zay rehetrarehetra tsy akanavaka raha efa isy aminay reto nandroso dia aza velanao mihemotra aza velanao tratran'izany fiemorana amin'ny andro farany zany sotranao zay jesosy fa mbola tonga mananatra na eto indray ianao mbola tonga mananatra na eto foana ianao halleluia sotra jesosy androany jesosy malala dia ahitsio zahay ary raha misy tsy nety na misy zavatra mitady vily eriky ny fiemorana amin'izao andro farany zao aty aminay dia kasio zahay amboary zahay androany jesosy tena miandrandra izay amin'ity androany ity miandrandra fanamariana avy aminao amarino zahay amarino ny dianay ahitsio teny ety fa tsy te ho isan'ny olona angatsika amin'ny sy emotra amin'izao andro farany zao zay sotra jesosy manalo sotra ny amin'ny fitiavanao jesosy sotra ny amin'ny fitiavanao jesosy arovy zahay ary ataovy mandroso hatrany irehatra hatrany hitombo hatrany amin'ny ara-panahinay ho voninahitry ny naranao rery any matoky jesosy fa tsisy na dia ray amin'ireo to ary hiala mainany amin'izany teninao zany fa samy higoka ny fahatsarany zany ary samy hisitraka ny fahatsarany zany teninao zany mitateraka amin'ny tsiraiamay zany teny zany dia zoro hatramin'ny farany amin'ny fanompoanao zay rehetra rehetra matoky jesosy fa tsisy avelanao ho latsaka na dia litera ray aza jesosy tamin'ireo zavatra rehetra zay notoizina teto tamin'ity androany ity dia ny aja ny sotra sy mivonahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandraka izay indrindra jesosy sotra raha io halleluia amen hivavaka ho an'ny firenena raha nabavitsika mamia amin'izao fotoana izao ndao mpandrotsika ary nabavitsika mamia amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena tany tompo raha nabavy mamia hanao ny fitenenana Sotra betsaka anao izay Jehovan-Diamanitra sotranao Andriamanitra mbola izay ny teny andray androany sotra ny teny mampahe mananitra Jehovan-Diamanitra tena hoe faly sinay Jesosy amin'izao vanim-potoana izao mbola nandre izany fampianarana mamy mampahery izany Jesosy sady raha ao aminay Jesosy izany teninao izany Jesosy isora aminay Jesosy fameorina Jesosy amin'izao vanim-potoana efa farany izao Jesosy tena hoe anao ane Jesosy andamina anisany tsirairay avy Jesosy izay mbola fatotra anaty izany amin'ny tsirairay avy Jehovan-Diamanitra tena ampianary ilay amin'ny lalanao ampianary hitady ny fahamarinanao Jesosy mba tsy henitra n'ity andro farany ity Jehovan-Diamanitra tena matoky anao izahay Jesosy tena matoky anao amin'ny androm-piainana rehetra rehetra Jesosy mba tsy hiverim-balina Jesosy tena hifantoko aminao Jesosy ankatoy izany teninao mamy izany tanderao amin'ny matoky sy mihinanao izahay Jesosy tanana mahery mbanay tanana mahery Jesosy mba tsirairay ankanavy Andriamanitra izay rehetra rehetra fondra tesy izay nandeha izany teny izany Jesosy ianao ane Jesosy hampitonga ary hanisy izay rehetra rehetra tsy mety Jehovan-Diamanitra izay mbola anatiny tsirairay avy ianao ane 安达那我拿出新的吃的呀， Jehovan-Diamanitra. 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 安达那我拿出新的吃的呀， Jehovan-Di
Ary ankehitriny Jesosy hitondra mivavaka ny firenena malagasy Andriamanitra tena hoe maminay tokoa izany firenenanay izany Andriamanitra tsy adininay Andriamanitra isanandro isanandro koa dia fantatraka tsy misy miafina antrehanao Jesosy ny mandroan'ny firenena malagasy Jesosy apetraka ampenao am-pelatananao Jesosy ny vahoaka malagasy Jesosy tena hoe tsinjovo tanana mahery isaorana ianao Jesosy mbola tsy nandroan'ny firenenay fahatezerinao Jesosy tena hoe matoky izahay Jehovahandriamanitra mbola misy azonao antenaina Jehovahandriamanitra amin'ny firenenay fa izy Jesosy ny madinika izay tsy manan-koanina tsy manan-kianotana Jehovahandriamanitra tena hoe mangataka ny fanahinao masina Jesosy iomba tena hoe hamasy ny fony izy rehetra Jesosy azy mbola tsy mahalalanao manalavitra anao ny fony izy rehetra Jehovahandriamanitra mangataka ny famindramponao Jesosy matoa mbola tsy levona mbola tsy tonga ny faminganana Jesosy matoky izahay fa mbola misy fitiavanao lehibe ary izay Jesosy mbola antony mampitondra anay mivavaka foana Jesosy manomboka ny vangy Jehovahandriamanitra tena hoe indromo manokana firenena malagasy taria Jesosy izay rehetrarehetra ao Andriamanitra. Ia. Zony famtarana mahery antsy miaraka antsy manana Alao angambany tapatapaka ny connexion Andranabavy Mami fa aloha dia faran'Andranabavy Tsiry Amboaramielina ny vavaka fohy ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mijery manokana an'izany firenena izany ianao Jesosy. Ianao ihany Jesosy no afaka mamonjy sy mamany fatorana rehetra amin'izany firenena izany. Ary ianao ihany koa no afaka mikasika ny vahoaka malagasy tsirairay avy Jesosy malalo. Aza teranao isoverina isolatsaka Jesosy ny tonom-bavaka izay ataonay isanandro ho an'io firenenanay io. Izay Jesosy dia mpanompo tsy mahasoa fa matoky anao kosa anefa izay Jesosy malala amin'ny zavatra rehetra. Ianao no antenainay Jesosy ianao no avy ny firenenay Jesosy malala. Mba satrinay ary mba tianay izany firenena izany Jesosy tena hoe iaina tanteraka ao anatin'ny fitiavana sy ny fankatoavana ary fitandremana ny teninao sy ny didinao. Ary tena hoe isy fifohazam-panahy lehibe ao amin'izany firenena izany. Fa izany ihany no afaka mahavitra amin'ny firenenay Jesosy malala. Dia ianao Jesosy ilay havana mahavitra ho an'ny firenenay. Koa avoty ny firenenay Jesosy malala. Avoty fa milanao ny firenenay. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana izay nomenao anay teto indray androany. Miasa ny teninao Jesosy ary manome voninahitra mandrakariva ny anaranao izay tsirairay avy. Misaotra Tompo malalo. Amen. Halleluia, mankasitraka indrindra Andranabavitsika nambininatsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena. Tomentsika tsy moa Andranabavy Mami satria ny connexion azy ny somary lasa kely dia izay moa ny ilanany efa ny andro teo ny afaka manohitra ohatra misy ny tsy fahampian'ny connexion tahaka izay. Misaotra Andranabavy Mami sy Andranabavy Nambinina tao anatin'izay vavaka matsiro amin'ny firenena izay dia Andriamanitra manankirepasaona ny maly fitianareo. Dia tahiny tompo ihany koa tsika menakavy misaotra anareo ihany koa tonga teto androany naharitra hatramin'ny farany niaraka taminay teto. Raha mbola sy tonga amin'ny ran'anitra Jesosy dia hoentintsika rapitso miaraka amin'ny toriteny hafa vaovao indray. Amin'ny zoma nareo manasa anareo izay tonga avy fa finaritra ny fotoanantsika amin'ny zoma. Ilay fenkirainareo tokoa dia hira izy iny no hira fanevan'ny Akiradio zany anamariantsika fahaefatra efataona. Ezahana ny voan'ny tsy ho ela arakaraka ny zavatra ny fandaminana izay mbola irahana iankilana amin'olona maromaro dia ataontsika fifaliana manana an'izany izy izany. Dia ho tahiny tompo ary isika menakavy dia alefako kely ihany ny refrain ilay hira rehefa avy eo dia hivoaka tsy ho ela izany izy izany. Akiradio.radio 12345.com afahanareo mihaino
mizapeo akiradio.radio12345.com dia mianojapeo ianao misy sotenjaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra amin'ny fito arivo. Samita iny tompo dia mahireza matory tsara vitanao ny an'Andriamanitra aza manany amin'ny ampitsonao zany aloha Jehova hiasa eo amin'ny fiainanao. Samita iny tompo mahireza daholo. Halleluia, amen.